Toy izao ndraiky havana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ahita fahagagana izay manaiky manamasina ny tenany. Mialohan'ny any amin'ny tompony voninahiny eo amin'ny fiainanao dia masino ny tenanao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Josoa 3:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aroy Josoa tamin'ny olona. Manamasina ny tenanareo fa raha mipitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Sahia manao dingana dia ahita mivaingana ny vokatr'izany ianao. Araka ny ao amin'ny Josoa 3:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery lavitra ery, dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny zaretany. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho amin'ny ranomasin'ny tany ay, dia ny ranomasitsira, ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Matoky, mivavaka isika, ray eo, masina ianao, ary izay manome voninahitra anao no omenao voninahitra. Misaotra anao hanamarina izany eo amin'ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.